now, we're down and need on the side. Who's on you now? Who's on you now? Nilo natawan meron ni Naito Nyazavana Anumpuit silo nilala kumbana Yaznan tumtutu diana Italo kum Seri chatwera na misa now Mevascanto, mas otherwise, you know one match, and coffee's a quads. Who's on you now? Who's on you now? Nilu, natawan meron ni Naito Nyazavana Malumpuit silo nilala kumbana Yaznan tumtutu diana Italo Seri chatwera na misa now Italo Seri chatwera na misa now Yazavana Manumpuit silo nilala kumbana Yaznan tumtutu diana Italo Seri chatwera na misa now Italo Seri chatwera na misa Tsara ry zany hery zany a. Miala tsiny fa taranony satria mbola nanao korsa satria tsy nieritaona natera Andramatoa androany de tsy maintsy nandeha niantsena sy ny karazany. Salut, tu vas bien Phil? Bon, androany tsika dia vetikevitra anankiroa no resahantsika araky ny fandaharana efa napetrako moaly a de resaka vavaka zany hoe azo hitaritana tsara ny saitsika rehetra. Maro ny vavaka ary maro koa ny teny fampitan'Andriamanitra ny teniny amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalana olona tsy ampoizinao
amin'ny alalan'ny toriteny ataon'ny mpitandrina, amin'ny fomba maro, amin'ny alalan'ny famakianao ny soratra masina ka ny vavaka entinao amin'izany no manjoy an'izany sy namaly an'izany. Ka ity indray mitoraka ity dia araky ny lazaiko anareo ia dia intelo na indroa isan-kerinandro no manokana vavaka ho an'ny firenena ny tenako sy ny tokantranoko izay mivady sy ny zanako vavy zany. Izy telo lahy moa efa lehibe de tsy eo intsony. Ary tsara ihany koa no mampahafantatra anareo fa amin'ny alalan'izany vavako izany efa maro ny zavatra hitanay ka nandalo tamin'ny fiainanay ary azonay tsapahi-tanana ny fiasan'Andriamanitra. Izay no antony hizarako anareo. Zay ny antony hizarako anareo raha maheno i Ange Jasoa de teneno a. Zay ny antony hizarako anareo ny teny novakiana ary natao tamin'izany vavaka izany satria valim-bavaka le izy raha nanontany izahay tao anatin'ny andro maromaro hoe ahoana ireo mpitondra anay ireo, ahoana ny firenenay, ahoana ihany ny momba n'ity ireto mpitondra sy mpanao politika amin'ny firenenay ireto. Raha maheno tompoko de mba avalio kely Ange Jasoa hoe azafady tompoko. Maheno ve? Tsisy mamaly indray nareo. De eo zany tsika amin'ny hoe am'le vavaka zany de rehefa salut jeune homme, tu vas bien? Mamy Gojo. Am'le vavaka, amin'ny alalan'ny vavaka ary teo anelanelan'izany moa anisan'ny tena nanaitra raha ny vavaka koa ny ray aman-dreny pretra izay miahantsika any Allemagne zany, miahany akama, ray aman-dreny miahany akama ary ao koa ny ray aman-dreny mpitandrina miahany akama sy ny monde justice any Belgique. De nifandraindray le tenin'ny soratra masina ary mampagaga le fifanitsin'le resaka ary eo ny atrapana hoe hafa ny miaraka amin'Andriamanitra sy ny hoe hafa ny manompo zavatra hafa. Araky ny teneniko taminareo hoe mba vakio ny Romanina toko voalohany andininy valo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Hovakiantsika zany zao efa miakatra izy zany, izy teo Fatima. Ta mbola tsy angambany a? Zay angambany izy miakatra Fatima dia jereo tsara aloha raha tsara le feo zay e. De zay manahoana izy zay? Manahoana izy zay? Manahoana ny feo? Manahoana? Bon, tatozako ihany a, mety ozy masimodio fa amenareo ngamba mety ke afafa ny réseau ry Ange Jasoa ka hovakiantsika le tenin'Andriamanitra. Mety nenao no afafa fa zay ngambany e. Ny Belzika zao ny pasteur zao de mety tsara hono mazava na sy tanina indray mety be, ny Ange Jasoa zany misy tsy mety efa namboariko ihany le izy, efa napanako tomoko ka hovakiana ny tenin'ny soratra masina amin'ny anarany Jesosy tompo. Romanina toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo. Ary araka ny nanaovany fahalalana marina n'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanana, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy
ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony atao. Ka dia feno ny tsy famarinana rehetra ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolo-po feno. Angambany anao surchauffe ny appareil ka mila tapaka le izy teo reo olona. Tapaka le izy fa ato amin'ny YouTube amitoy. Averiko ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Manaraka nareo rehefa ary manao surchauffe le appareil téléphonique dia mampagaga. Bon, vakiana ary averiko Romanina toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 2:30. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary araka ny nanaovan'ny fahalalana, marina n'Andriamanitra ho tsy miendrika ho tanany, dia araka kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho an'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony atao. Ka dia feno ny tsy famarinana rehetra, ny tsy famarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolo-po, feno fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otro-po, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, alan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandoka-tena, mpamoron-tsain-dratsy, tsy manoha ray sy reny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fitena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona malala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra izy. Fitsipika nomen'Andriamanitra fa izay manao izany zavatra izany no miendrika ho faty. Nefa tsy manao izany ihany izy fa makasitraka ny manao koa. Ranomasina manamasinana ny famarinana, ny teninao ny famarinana. Toy izy tiaka izany amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina nosoratany tamin'ny publication ny Ray aman-dreny pretra mpiahantsika ankeo. Ty ny vavaka nataony Tompo. Inona tokoa moa no azoko raha mahazo zao tontolo zao aho, nefa very ny fanahiko. Dia zao no valim-bavaka tao. Toy antao tsy ny arena amin'ny arena azy akory no ratsy, fa ny fiaviany. Ny fomba nazahoana sy nanangona sao sanatria azo tsy aradrariny io arena io. Tsy ny arena amin'ny arena azy akory no ratsy, fa ny fampiasana azy. Fitapitaka, feno fitiavan-tena, fandaniana, kiantrano an-trano. Indrindra moa ny fitsinjovana, ny tena mahantra sy fahadiran'ovana. Tsy ny arena amin'ny arena azy akory no ratsy, fa ny loza-terana. Sanatria manamafy ny fo ka manavotra ny avinavina, ny eboebo, tsy ankafy ny sotoavina ara-panahy toy ny hoe tsy ilaina intsony izany Andriamanitra izany. Aza iandrasana hivonto ny fon'ny vahoaka, indrindra ireo tena madinika sy fahadiran'ovana izay vonona ny afo ny ainy, mikatsaka ny tsaratsara kokoa ho an'ny Vox Populi, Vox Dei. Io zany dia anatin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra izay nataony ny Ray aman-dreny pretra Raymond Externe. Raha izay zavatra rehetra izay no dinihana, dia misy teny
tsoahana ao anatin'izay soratra masina izay sy ny toriteny na nomelia nataony père Raymond Externe. Inoy tsara ireto zavatra ireto fa amin'ny alalan'ireto teny reto no ahafantaranao hoe aiza ho aiza i Madagasikara raha niaraky ny voasoratra ao amin'ny Romanina voalohany 720 andininy 230. Vakitsika ny andininy 720. Ka dia feno ny tsy fahamarina rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolo-po, feno fialonana, vonon'olona, fifandirana, fitaka, otri-po. Raha io 720 andininy 720 fotsiny izay milaza fa ka dia feno tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolo-po, feno fialonana, ny vonon'olona, fifandirana, fitaka, otri-po. Ny otri-po eto dia karazana ohatran'ny hoe manao alahelo ao anatin'ny fo, manao fo letika hozy le filaza zay. Ny fifandirana dia efa hitantsika isan'andro ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny politika malagasy sy ny zavatra na ny amin'ny samy mpitondra ara efa misy ny mifandirirarira zareo ary mifampialina. Ao koa ny fialonana, ny lolo-po feno fialonana, misy zany na samy mpitondra na samy mpanao politika na eny na samy amin'ny fianakaviana ao anatin'ny politika ara dia misy zany. Fa ny tena batoerana ka misy hatrany amin'ny vahoaka farany ambany indrindra ka hatrany amin'ny filoham-pirenena mpitantana dia ilay teny ato amin'ny 720 andininy. Iny izy teo voalohany amin'ny A izay milaza hoe ka dia feno tsy fahamarinana rehetra. Ny dikan'iteny tsy fahamarinana rehetra dia ao ny halatra, ao ny fandainganaingana, ao ny fanambakana, ao ihany koa ny fangalangalarana, na fangalangalarana fanodikodonana, ny fananam-panjakana zany, ny haren'ny malagasy, ny fananan'ny malagasy, ny fitapitaka isan-karazany tafiditra ao anatin'ity ny tsy fahamarinana rehetra ity. Tsy nasiana rehetra izy raha ohatra hoe tsy fahamarinana tsotra fotsiny ny tiana ho tenenina eto, fa ny tsy fahamarinana tenenina eto hoe dia feno ny tsy fahamarinana rehetra dia ny halatra, ny fitapitaka, ny fijangajangana, ny fangalangalarana, ny fanodikodonana, ny hafetsifetsena, ny laingalainga, zany rehetrarehetra zany tafiditra ao anatin'ity ka dia feno tsy fahamarinana rehetra. Mandinika ianao zany hoe ahoana zany ny firenena, aiza ho aiza zany le tena firenena raha ny tena fandehany. Monsieur Fleury totrany zava-doza zany lazain'ny soratra masina zany, tena zava-doza tokoa. Constat tsy misy mihoatra an'izany. Ny faharatsiana samy mahitsika, ny faharatsi-toetra, ny faharatsi-panahy, ny faharatsian'ny fo, zay marihana eto hoe ny lolo-po feno fialonana. Misy lolo-po ary tena ny sasany ary tena manao fo letika mihitsy amin'ny alalan'ny hoe otri-po. Feno lolo-po ao anatin'le fitondram-panjakana, feno lolo-po ao anatin'ny mpanao politika malagasy, feno lolo-po ny ao anatin'ny mpanohatra. Eo zany isika malagasy amin'izao fotoana izao ary tena sahirana ary tena very sika mianakavy. Satria ny zavatra mitranga dia zao, raha nangataka ohatra tamin'izany andro professeur Albert Zafy ataovy ny fampihavanam-pirenena, tsy nirara iny Ndiaye Andry Rajoelina zany. Tsy nirara iny zany. Tsy nirara iny ny sasany koa zany, maromaro ny tsy nandrarahany zany.
zao tsika taraiky tafiditra amin'ny tsy mety. Eto amin'ity andininy fahatelopolo ty de milaza mazava ity soratra masiny ity hoe mpibitsibitsika mpifosafosany dikan'izany. Na ao anatin'ny fitondrany io arany toko de misy mpifosafosy e, misy mifampifosafosa fotsiny reo, misy fijangajanganany ao anatin'ny fitondrany io e. Any amin'ny opposition any koa ne misy fijangajangana e. Vadiny zatsy soi-disant andeha hivory ahodiny zaroa. Ny sasany tao anatin'ny tolona politika ny lasany saram-panambadiana. Mba hoe député, mba hoe déconne. Scandale any am-piangonana. Ny sasany ara voalaza fa mety miaraka amin'ny mpitandrina mihitsy. Saram-panambadiana. Misy zavatra tsy milama amin'ny firenena io. Mpibitsibitsika, mpifosafosa. Ao koa mpanendrikendrika. Manendrikendrika Andravalomanana avy eo ny fitondram-panjakana amin'ny fanenjehana Andravalomanana io. Sa mampahory Andravalomanana avy eo ny fitondram-panjakana amin'io zavatra ataony io. Sa mpamory-tsain-dratsy ve le fitondram-panjakana. Mbola hidirantsika manko rehefa avy eo zay. Ny zavatra mitranga dia hoy mihitsy le ato amin'ny teniny ato amin'ity le andininy fahatelopolo ty, alan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavina, mpandokatena. Tsy indray mandeha atsika na inony roa no maheno ny Andry Rajoelina mandoka ny tenany. Voafehantsika io. Raha tonga eo amin'ny fitondrany Andry Rajoelina dia izy indray no ampindrana amin'ny Comore sy ny Maurice amin'ny fananam-bola, fa tsy mila mitrosa amin'ny Banque mondiale. Asa taizany fahaizany Andry Rajoelina. Nahatonga anazy ka afaka miteny an'izany. Voafehantsika io aretina io. Vitantsika io. Kapokatsika io. Aitsika io. Misy an'izany ny ao amin'ny fiteniny ireo inona izy teo mpanao politika malagasy ireo, na ny mpitondra indrindra. Aiko io, vitako io, kapokatsika io. Nefa rehefa ataony fanadihadiana ka jereny ty fari-pahaizana sy ny hoe misy olona tsy manam-pahaizana tompoko. Fa manana an'izany atao hoe esprit de bon sens. EON, SAENS. Misy zany. Manahirana. Mpampahory izy, mpiavonavina. Ore olona. Zany avonaviny Andry Rajoelina anie tsy azonareo an-tsaina mihitsy e. Ore olona. Zany avonaviny zany Marc Ravalomanana zany teo amin'ny fitondrana tsy azonareo an-tsaina mihitsy e. Tadidiko any nanaovany an'i Général Randreva tany amin'ny toerana anankiray rehefa mivoaka ny helikoptera hoe asory lesy ny palitao an'ilay iny. Ny dikan'ny foteniny atao hoe miavonavina manko dia hoe miavoavo. Avy amin'ny hoe avoavo. Manaavoavo tena zany. Mandokatena. Eto amin'ny andininy faraka amin'ny telopolo dia milaza mazava tsara tsy manam-pahalalana. Tena marina koa fa ny olona matetika manao an'ireto adalanana tamin'ny lazain'ny andininy fahasivy amby roapolo sy telopolo reto dia matetika tsy manam-pahalalana. Matetika. Fa tongavan'ny vola, tongavan'ny harena dia miavoavo, mampahory. Mamorona sain-dratsy. Mamorona sain-dratsy idinan'ny orinasan'ny olona. Mamorona sain-dratsy
anaovana koa deta anonganana fanjakana, mamorona sain-dratsy, de lazaina fa le ray no namono azy nefa hafa no nanao azy, mamorona sain-dratsy amin'ny fanodikodonana ny volam-panjakana, fanodikodonana ny haren'ny malagasy. Tsy manam-pahalalana ozy ato amin'ny andininy varaka amin'ny telopolo, ary mbola gravy tsy mitana fanekena. Oy, nisy zavatra nifanarahan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana tamin'ny volana septambra. Ny party ny côté-any Marc Ravalomanana nataony, fa ny Andry Rajoelina tsy nataony ny engagement-any tamin'ny Marc Ravalomanana. Au contraire ary ny zavatra ataony idiny daoly ny orinasany Marc Ravalomanana, tsy idiny daoly fa ilany adozay. Mbola miandry moa tsika, erovina ihany ny tendry zalahy hoe inona ny fanarahany tao, na de hoe fantatritsika ary. Tenako manokana ho aho de mahafantatra. Tsy manam-pahalalana ozy izy sady tsy mitana fanekena. De mbadin'io hoe aiza ho aiza ny voan'izy mitsamo reo, de hitanareo hoe sady tsy manam-pahalalana reo no tsy mitana fanekena. Tsisy mpanao politika ka matoky an'izany Andry Rajoelina, tsisy mpanao politika ka matoky an'izany Marc Ravalomanana. Marc Ravalomanana, tsy mena mivadika, vadian'ny tapika ianao. Fahatelo, tsy manam-pitiavana. Fahaefatra, tsy miatra. Averiko aminao, tsy manam-pitiavana. Satria nahoana? Raha manam-pitiavana i Andry Rajoelina, dia tonga any amin'ny zana-bahoaka, tonga any amin'ny faritra, tonga any amin'ny région, tonga any amin'ny fokontany faran'izay lavitra indrindra ny fanampiana ara-bola sy ny fanampiana ara-pitaovana ara-pahasalamana ho an'ny malagasy. Amintsika miteny zao, de efa mitomany mihitsy le mpiara-miasa ao amin'ny le 10 genre, le 10 akamo. Tomany mihitsy any am-panaovana vakansy izy no mitomany. Monsieur Fleury, maty ny anoanana ny vahoaka ny mangily. Mba miangavy anao, ataovy aingana le akora momba an'le vary efatra gony. Tsy tonga any amin'ireo vahoaka ireo de vatsin-tsinjo. Ary maro ny malagasy tsy ahatongavan'izany. Misaotra an'izay ramatoa zay aho satria niezaka izy fa tsy niandry ny Fleury akory mandrapahavita ny akora efa azo madame Zeder. Zao zany tsika anao transfert an'le vola, fa misaotra anao efa niavance an'le vola, de fa lasa zany mety efa tonga any aminareo mangily akory ary zay ngamba ny vola hividananareo vary efatra gony. Hitanareo amin'izany le izy. Inona moa zay association kely ny Fleury Rakotomalala, zay olona mifanampy, miezaka, ary tena ho zany tena hoe miezaka 20 euro, 10 euro, 15 euro, de fa tena hoe atambatra. Misy moa tonga de manome 100 euro, misy mihoatra an'izany. Ndao rangafa mijaly le malagasy. Jaly le malagasy. Tonga de fa navancen' le madame Zeder zay, nefa izy any am-panaovana vakansy no mitomany. Monsieur Fleury, Zoky Fleury, le vahoaka riny maty ny mosary. Tsy fantatry ny fitondram-panjakana zany. Ary eto mbola misy olona mahavita amin'ny kritika ihany. Ka tena manontany hoe mba inona vitan'ireny olona sasany de mba mody mahay mandahatra soratra masina. Satria marary azy le marina lazainy eto. Marary azy, tsy manam-pitiavana. Raha olona manam-pitiavana, tsy managadagada, dadabean'ny olona zany. Efa dadabeany Roly e. Ary Roly ne tsy salamy e.
manana ny vatanjanany eny Rambole. I docteur i Berid zany manana ny reniny, izy ireny mafiadiny ny reniny, izy mamelona ny reniny amin'izao fotoana izao. Raha olona manana fitiavana sy mieritreritra, tsy managada olona fahatany fotsiny amin'izao. Raha olona manam-pitiavana sy mieritreritra dia mandinika ny hoe tena marina ilay malagasy, halatra koa mahatonga azy any amin'ny prison e. Eto dia manao tretratretra kely. Izy ity moa zany tonga dia ohatran'ny takasika. Mba fantatrareo moa ireo olona fa anisan'ny mampijoalajoala ny tranon'ireo mpitsara ao Anosy ireo, na any amin'ny faritra ireo. Dia zarany ary misy olona mitory dia ampidiriny any am-pigadrana, dia raha tsy mahavita afera eo am-panaovana an'ilay fampidirana am-pigadrana, ry zareo dia any amin'ny liberté provisoire indray izy no mihinana. Zany hoe tsisy olona mivoaka ny mahazo liberté provisoire zany ka vao tamora ka tsy mandoha vola. Dia mijoalajoala ny tranon'izy menakavy, sasan'izany 4 ratsy eritreretinao ny vidiny no ananany, miaina ary tena gravy amin'izy, tena gravy. Eto indray dia hamelo kely anareo zazavavy aloha, ny ankabeazan'ny mpitsara ao Anosy dia vehivavy. Surtout any amin'ilay managadra, fa niarena an'izany. Okarera olona. Za tsy miteny hoe ny mpitsara rehetra no manao an'io a. Nanana mpitsara 2, 3, 4, 5, 6, 7 miara-miasa tamiko tao anatin'ny komitin'ny fiainam-pirenena tao amin'ny sehatra FJKM. Rehefa nisy lasa minisitra ny iray tamin'io, izay ilay vice présidentiko tao anatin'ny komitin'ny fiainam-pirenena tao amin'ny sehatra FJKM, tsy nahenoko dérapage na kipitiny ohatran'iny aho, satria incorruptible le ramatoa. Nanahaka anazy ny zanany izay miasa tao amin'ny primature, incorruptible koa izany boy kely izany. Misy zany ny mpitsara tena miasa mahitsy araky ny asa tokony ataony, tena teknisiana, fa misy mpitsara izay tena lazaiko anao hoe tsy fantatra avaiza ny vininy hareny, fa dia manana trano goavana, villa goavana, tomobile luxe faran'izay luxe. Ianao opérateur économique raha tsy manana an'iny azy, mampagaga. Tsy manam-pitiavana, tsy miantra. Raha miantra, mialy, dia malahelo. Dada, izay moa ilay fiantsoan-jareo zany satria atao amin'ny teny frantsay. Dada. Et quand même, pitié, Rolly, il a travaillé avec toi déjà avant. Et quand même, pitié, à Berid, tu as vu sa mère. Mais non, c'est tout à fait le contraire qu'elle fait, elle s'en fout. Elle pavane avec ses habits de Chanel, de Tchèque, je ne sais pas qui, de Dior, ny kiraro volamena, karaha volamena, ny tanana milamina tsara, ny volo milamina tsara, ny lokomena mipetaka tsara, fa hita ihany ao anatin'ny maso fa manana souci ianao madamo. Satria ianao tsisy fitiavana, tsy manam-pitiavana, tsy miantra. Ny reny no miantra izany ao anatin'ny fiainam-pirenena. Hoe dada, mba avoay Berid. Dada, avoay ireo gadra politique ireo. Fa non. La plus importante, c'est la place
Non, le poste politique. Faut que mon mari s'attache, du moins, à garder son poste, quelle que soit la manière, son poste de président. Parce que, étant président, moi, je suis la première dame et je suis fier. Puera, tsy mandeha. Zay le raha. Tsy manam-pitiavana, tsy miantra. Dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra. Marina zany. Satria mivavaka ao amin'ny protestanta anie miala e. Miery Andohalo e. Mivavaka ao amin'ny katolika eny Andohalo anie Iandro Rajel e. Nitezaina tao anatin'ny finoana e. Dia olona malala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra. Fa izay manao izany, zany hoe manao ireo zavatra toetra tery ambony tery, feno tsy fahamarina, ny faharatsiana, fieremana, ny lolo-po, feno fialonana, vonon'olona, fifandirana, fitaka otro-po, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, alan'Andriamanitra, mampahory mpiavinavina, mpandoka-tena, mpamorotra-indrafy, tsy manoa raisy reny, ny tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra. Fa izay manao izany zavatra izany no miendrika ho faty. Azafady a? Azafady a? Tsy Fleury Rakotomalala no miteny zany, fa soratra masina ao anatin'ny Romanina, andininy voalohany, toko voalohany, andininy faharoa amby telopolo. Dia ny olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra fa izay manao izany zavatra izany no miendrika ho faty. Tsy izay ihany. Tsy izay ihany. Nefa tsy manao izany ihany izy, fa makasitraka ny manao koa. Ho anareo mpanao feky reny zany, mandokandokan'ireo mpanao politika tsy manam-pitiavana, tsy miantra vahoaka ireo, fa miady seza sy miady ny hitondra fanjakana fotsiny, dia mampirisika andreny, zany hoe na tsy nareo ara manao an'le akta mampahory vahoaka, fa makasitraka ny ataon'ireo olon'ireo anao, dia manao koa. Dikan'izany ry tovolahy, ianao zay nanoratra tampoka ny lazalaza soratra masina maromaro, fantatra anao fa makasitraka e. Fantatra anao fa makasitraka ny zavatra ataon'ny Ngara Valomanana, fa adininao fa zany Ngara Valomanana zany dia nampahory ny vahoaka zany. Adininao fa zany Ngara Valomanana zany dia mpiavinavina, tsy manam-pitiavana ary tsy miantra. Moramora nga zany gadra politika tsy samborina, avy amin'ny atao hoe olona veranga dia atao hoe azalambo. Tsy mbola nisy an'izany ne teto ambonin'ny tany, azalambo. Natao azalambo ny olona, dia rehefa azo ny lambo dia nentina teny ambonin'ny avion, dia nasiana chaîne, dia menao tena dia natao menatry ny olona. Hoe reo ny lambo. Nisy lambo azo tao Ambotsoroatra dia nitaritaritana tamin'ny tomobile. Tao amin'io, Ambotsoroatra tao ambany tao io, amin'ny vovoboboka amin'in'le arỳ ambany arỳ iny, ilipy be zany raha tsy fantatrao. Mpampahory vahoaka, mpamorotsain-dratsy. Ny créena ny lundi noir. Rehefa tonga ny radiolona sy ny tariny zany, nisy nakasitraka zany. Zany olona makasitraka izany dia miendriky ny ho faty koa raha ity soratra masina ity no vakiana sy arahana. Zany hoe tokony ho fantatritsika zany fa sazy enjana no miandry anao raha amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina fotsiny hoe ianao dia mpibitsibitsika, ianao dia tsy dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ianao dia misy ny faharatsiana rehetra, ianao dia manana lolo-po, vonon'olona, fifandirana, fitaka. Tsy manana fahalalana hozy, tsy manam-pahalalana hozy izy, ny olona tsy manam-pahalalana hozy izy dia tsy manam-pitiavana, tsy miantra, tena marina zany.
misy tenin'ny soratra masin'izay milaza fa adiniko sady tsy tadidiko, raha mitombo fahaizana ianao dia mitombo alahelo, satria ianao mahalala ny hoe mety sy ny tsy mety. Ary raha mitombo fahendrena ianao dia vao maika areti-po, satria ianao dia miantra olona foana. Zany no nahazo an'ilay madama anakavakasy any Corse hono izy zao. Avy any Corse izy zany nitalao amiko hoe zoky a, alefasy le vary fa maty ny mosary le olona. Dia raiko manokana eto ny akama, surtout ny akama vehivavy, amin'ny mobilisation, amin'ny dinamika izay ataon'zareo a, fa tena misaotra reto, misaotra betsaka. Mahafinaritra ny fiaraha-miasa antsika. Zao ho faranako amin'le teniny tao anatin'ny toroteniny Père Raymond Externe le izy, ary aty amin'le phrase farany. Tsy niarena amin'ny harena, azy akory no ratsy ny lozaterana. Raha izay. Sanatria manamafy ka manavohitra ny avinavina. Fandray tam'le taria. Fandray ny eboebo tsy akafiany sotiavina ara-panahy toy ny hoe tsy ilaina intsony zany Andriamanitra zany. Tena marina. Tsy mahatsiaro an'Andriamanitra anie ry zalareo rehefa manao ny rehefa mamitaka izy tsy mahatsiaro an'Andriamanitra. Fa rehefa voadona izy, zay izy vao mikoropaka hoe Andriamanitra, fa ino ty manjo an'ity firenenay? Fa ino ty manjo anay? Toy izany Père Raymond Externe le izy dia hoy izy hoe aza andrasana hivoto ny fon'ny vahoaka, indrindra ireo tena madinika sy fadiranovana, izay vonona ny ahafoy ny ainy, mikatsaka ny tsaratsara kokoa ho an'ny tanora. Tena marina io. Ny vahoaka rehefa tena matsiaro vita izy ka hoe amboarinao, efa nitaraina izy indray mandeha fa namoaka saina fotsiny sasany taraina izy ka mbola hitsahanao dia mivoto ny fony. Dia amin'izay fotoana izay tonga amin'ilay hoe vox populi, vox dei, dia ho taraiky ianao amin'izay fotoana izay. Azonao? Taraiky ianao amin'izay fotoana izay satria ny vahoaka dia miaka amin'ny fitambarana izy ary ny fiarahana. Izany teny rehetra zany dia mizaraiko ho antsika rehetra, zaraina ho an'ny manam-panahy, zaraina ho an'ny manan-tsaina, zaraina ihany koa ho an'ny manam-pitiavana, tsy manana fo miantra olona. Efa hitako iabe ny fitiavana, ireo vola izao azo izao tontolo izao tsy mariatra tamiko.
Dieu fin du bandit qui dit Eva tunalavuwa Sachieva kama ubaresiza Misachanosa Dieu fin du bandit qui dit tunalavuwa Sachi ubaresiza Misachanosa Eny ary tompoko, hiresaka momba ny raharaha magorotsika amin'ny ty resaka raharaham-panjakana ty. Mbola tsara raha azovy manao mbola tsara io vezilaраkoto. Mbola tsara zalahy. Mbola tsara anao monsieur le ministre, hery rary saina zafiniarana zao a. Resaka triple E. Misy tantara tsy fantatritsika malagasy fa afera karano-karana na indo-pakistanais entre Samdara zany. Tokony ho fantatritsika rehefa niala tao anatin'ny secteur menaka Ngara-Valomanana ka natao izay tsy niverenany tao anatin'izany intsony amin'ny alalan'ny sabotage maromaro isan-karazany dia nidiran'ny karana ny secteur amin'ny menaka. Tokony ho fantatritsika ihany koa fa rehefa natao koa izay nialan'ny Ravalomanana sy nitsoaka ny Madagasikara dia nidiran'ny karana ihany koa ny secteur laitier non laiterie. Isan'izany ny fanaovana yaourt, fivarotana ronono, dobera, fromage raha tsy diso fa non fromage to mbola tsy manao zalahy na efa manao zao fa tamin'izaho tany mbola fromage nytiako ny tsara indrindra reny le biba reny dia nidiran-dralahy ny secteur amin'ny resaka laiterie.
Rehefa niala ihany koa raha valomanana ka voatery tsy maintsy mitsoaka, dia nidiran'ny karana ihany koa ny resaka fanafarana vary. Ary eo am-pelantanana daholo amin'izao fotoana izao, na ny vary, na ny petrolina, na ny menaka, na ny siramamy. Nanomboka oviana izany zavatra any? Nanomboka tamin'ny 2009. Zao fa milaza aminareo aho hoe rehefa marina dia tsy maintsy lazaina. Manjary tsy honnête tsika eto raha tsy milaza amin'ny marina. Zao le izy. Au-delà ny hoe mety misy zavatra amin'ny resaka fitantanana ara-bola, izay kosa aloha dia hita na tamin'izy mpitondra ara tsy milamina mihitsy ny fitantanana ara-bola nataony Ravalomanana. Azavaiko. I Ravalomanana irery any no afaka manao folaitra fa ny ivelan'izay na zanany ara tsy mahazo manao folaitra. Ka lasa natahotra ny be sy ny maro. Nisy karazana fatahorana amin'ny asa fa sao voaroka bonheur dia nanjary nandeha tany amin'ny production izay zavatra izay. Par contre, ny fanaovana ny tsy mety dia appartenait, il avait le monopole nga Ravalomanana par rapport amin'izany. Il avait le monopole. Idininy fotsiny izao varotra menaka. Teneniny fotsiny izao ialahy tsy mahazo manao vary intsony fetsan. Anahako amin'izay izao ny vary. Ialahy trois frères. Teneny lahy ajanony io menaka ialahy io. Raha mbola tohizany lahy gadraiko ialahy. Mbola nanohy le bandy gadra ny farany. Maromaro ny secteur ohatran'izany. Ny ronono. Nisy izany fotoana hoe tsy mahazo mivoaka Antsirabe, amin'ny périmètre Antsirabe ny ronono. Satria ao ny usine Andramose. Dia izy no mamaritra ny vidin'ny ronono na dia mivarotra faty ato koa ara ireto mpivarotra. Manafatra omby be ronono izy dia miaramila malagasy no miambina an'io. Au-delà n'izay zavatra tsy mety rehetra izay, force kosa c'est de reconnaître fa tsara ny aorita ny Dico. Satria misy ny vola vidanana ny équipement les plus performants. Force est de reconnaître fa tsara kosa ny fromage, Biba, ny Dico. Ny jus ihany manala sala. Force est de reconnaître fa mora kosa entan'ny Magro miohatra amin'ny A na ny triple E zany. Zao zavatra teneniko anareo dia taritiko amin'izay ny sainareo dia ahafahanareo malala. Ireo karahan'ireo rehefa tena manembatsemba anazy le olona dia sahany mihitsy ny éliminer anao mandojo jusqu'à hatrany amin'ny 10 milliards izy 15 milliards ho an'ny fanjakana. Éliminer. Anisan'ny fomba fi-éliminena opérateur malagasy ny redressement fiscal tompoko. Mialatsiny aho. Mety marina nety nisy retard, mety marina nety nisy sous-déclaration, mety marina samy mpanao an'izany daholo ny rehetrarehetra fa de là quand même affirmer et sacrifier les emplois créés par ce business, par ce commerce.
ça frôle le domaine du harcèlement politique et de même malveillance politique. Fandratsiana loha fotsiny tsy faratsian'ny saina ny fanidina any Macron na ny triple E satria triple E dérange. Détrompez-vous, tsy politika io fa misy karana ao ambadika eo tanana manome vola andralahy manao an'io zavatra io. Misy tanana karana ao. Rehefa tonga nga era Rajaonarimampianina dia sokafa nga era Rajaonarimampianina ny secteur mahazo manao daholo zay manao dia nanao menaka Rafika. Nandeha tsara ny menaka Rafika fa vao tonga Andry Rajoelina voatery nitsoaka nga Rafika fa nohazainy nga Galiba toy ny lamba dia voatery nidina ny zinonan'ny Rafika any Tamatave. Galiba rery ny tompon'ny monopole menaka ao Madagasikara amintsika miteny zao. Ary ataovy ny fanadihadiana iza ny aksionera miaraka amin'ny Galiba. Izay anisan'ny anakatonana triple E satria manomboka manimbatrembana fa raha vao tafakatra eto indray ty Ravalomanana ity dia potika amin'ny menaka Galiba. Ary mety efa potika matoa amin'izao matoa mandeha io zavatra io. Misy tompony ary misy olona akaiky any Andry Rajoelina aksionera miaraka amin'ny Galiba ao anatin'ny fanaovana menaka any Tamatave io. Voatery nitsoaka nanao sesitany any Maurice nga Rafika amintsika miteny zao. Tsy haiko zay no efa miverina na tsia. Au-delà de toute défaillance financière na hoe tsy impôt tsy voahonoré, il y a quand même une velléité de nuire, de fermer définitivement. Misy tanana karana ao, j'en suis certain, en dehors ny hoe tsy hervirany Andry Rajoelina koa izy politiquement. Za zany dia mampitandrina, tena mampitandrina hoe ro malagasy aho. Orzala. Avelao le banky. Raha ohatra izy manana problema na impôt zany, aseo voalohany e force eo. Fa azidina le secteur satria le misy vahoaka miasa ao, misy vahoaka noana ao. Ny ao tsy tavo, ny ao tsy tambo. Apura ny lavo. Ny atratratsy lavo izy sa ohatrohatran'izay izy. Manomboka miakatra ny vokatra ary manomboka me tsara tena meny Ravalomanana glasy atao ohatraniny. Ary tsy afeniko fa hatramin'izao mbola mihinana an'io. Rhum et raisin, rehefa mividy glasy aty an-dafy, rhum et raisin vidiko. Tsara be ny glasy ny Ravalomanana. Matahotra an'izany ny karana ary matololo amin'izany ny karana. Any io zavatra io. Fa isika malagasy manko rehefa mandinika zavatra dia zavatra raisy ny akaiky ny maso ihany mijerena fa tsy jerena mihitsy ny hoe face cachée amin'ilay zavatra. Côté pile, côté face, Andry Rajoelina et sa troupe. Côté pile, les karana qui tiennent la manette amin'ny alalan'ny vola. Izabo ny karana manao ronono, yaourt, dia jereo fotsiny e. Izabo ny karana manao menaka, jereo fotsiny e. Izabo ny karana manafatra vary, siramamy, iny atsara lalàna iny. Miara-miasa amin'izy izy amin'izao, amin'ny Andry Rajoelina. Oui, c'est l'évidence même. Au-delà n'izay hoe mety misy zavatra tsy honoré ao anatin'io. Misy harcèlement io, velléité de nuire. Zay le izy.
Ka za tsy afaka niangina am'izany a, na de manohatra ny Ngara-Valomanana ary za ara-politika tsy hoe ara-politika fa amin'ny zavatra tsy mety ataony, satria raha miteny hoe politika de ohatran'ny hoe intéressé amina plasy a, za tsy intéressé. Misy velléité de nuire io. Zay le izy. Tsy azoko atao mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra inoko ny andeha tsy hiteny zany zavatra zany satria izay ny marina. Mety tsy fantatrao zany ny Ngara-Valo, fa tokony ho fantatrao zany am'izao fotoan'izao hoe misy karana ao ambadika io zavatra io ka mamatotra ny progression-nao. Ianao koa ne mitsefatsefaka loatra e. Maninona raha mijanona amin'ny politika fotsiny, mijanona amina industriel-anao ianao? Restez dans votre secteur, laissez la politique maintenant aux jeunes. Vous avez Rine, vous avez Guirive, vous avez Fidèle. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Manana ny colonel Rambosalama koa ianao, Fidèle aminao. Laissez la politique aux jeunes. Manana zanakalahy evy ianao mahay tsara. Aleo reveniny ankizy am'izay ny zavatra. Ataovy ny industrie anao, déployant ny fahaizanao. Any ny hitako hoe mavoy ianao. Fa ianao enjehana daholo ty rehetrarehetra. Fantatry ny olona ane le teknika anao e. Aka fitondrany ianao i développena an'ireo. De atao bôdy daholo indray izy rehefa avy ao. Zay tsy matafa an'io. Hafa ny tamin'ny 2002 hoe voafitaka ao tamin'ny RRD ny vahoaka. Fa amin'ity indray mitoraka ity tsy voafitaka amin'izany intsony. Tsy voafitaka amin'izany intsony ny tanora, ny vahoaka. Développez ny secteur anao industriel amin'ny maha industriel anao et vous allez voir. Raha misy manenjika am'izay ianao, de za mihitsy mijoro kosa aloha am'izay hoe efa nanao déclaration izy, tsy hanao politika intsony. Meo chance izy anaovany ny i-développer ny secteur-ny. Meo chance izy. Fa ianao le vengeance maika ianao vengeance ny andro rajel, mamaika ao anatin'ny lohanao. Anjaranay zany. Tsy vengeance akory ny hetsiko an'izany. Amin'ny stadinao izy vengeance. Satria ianao nahongana. Fa aminay fametrahana rafitra madio, mangarahara eo amin'ny firenena ary tsy maintsy misy modely hoe ty migadra lasa tary. Zay vao misy milamina. Fahitanteraka am'izay. Mazava angamb'izay. Tsy maintsy niteny an'izay satria tsy azoko atao miangatra. Misy harcèlement io, misy velléité de nuire io. Solution amin'io de tsotra fotsiny. Mila manao déclaration Ravalomanana hoe tsy hanao politika intsony a, fa développer ny orinasako nataoko. Zay. Zay ny hitako solution io. Fa raha mbola hoe eo anao manembatrembana amin'ny mpanao politika eo, adalany Rajaonary Mampihana ve no mipetraka e? Ozy Rajaonary Mampihana hoe misy mpitondra any. Oringa Rajaonary Mampihana sao de tokony hiteny am'izay ianao, sao de mba tokony hanome solution any Madagasikara ianao. Nisy nifidy izy. Izy ny tompon'ny solution, anjarany no mitondra ny solution. Tsy manembatrembana azy amin'ny fitondrany a.
oe tsy adalany olona fa ny anao tsy ambaninao daholo ty gauche à droite ty nefa ianao tsy madio. Raha madio no ianao e, raha patte blanche ianao tena tsy maninona mihitsy. Au contraire ary aprisiany fa ianao misy défaut be dehibe ary tena betsaka fa tsy eo kely. Tenao hoe de tokony hoe anarina am'izany ndraindray matora valimanana, avy velao le firenena ataon'ny tanora le izy ary vitan'ny tanora iandro rajelo fa miteny an'izany foana hoe ary mbola mamerina an'izany androany plus ny olona m'incruster non s'entêter hoe raha valino izy plus entre olona mafy ny fitondrana ary zay mitetateta eo de voasambotra daholo de tonga de anotsefa. Misy antony amatoa miteny an'izany. Le jour raha valimanana miteny hoe tsy koty tsony ary zalahy fa zaratsy anao tsony manisa andro, manisa semaine, manisa volana ary 3 na 4 volana raha ela indrindra iandro rajelona de mitotona. Garantie sur facture zany. Fa raha mbola io rythme ataonareo hoe lasa hoe amafisina ny RMDM hoe atao an'izao hoe manofy nareo, manofy nareo tena miteny an'izany. Ok, alohan'ny resahako ny vetikevitra manaraka de aloha asiana hira kely dia vetsika. Mekoanao tsisy fito ny fitiavako rehetra satria anao no nahay nanitona ny fo raisorera sitraka fa tsy aninenanao mekoanao ny fiainako tontolo. Mekoanao lavoko zay mety faniriny fo ny masonao ny tsikinao napaboay toko mekoanao fitiavana zay rehetra irinao raisofa manao irerizany sitraka e manjary tikoko satria anao no andriakina ny foko aminao manjary mamitrianiko mekoanao ny fiainako. Mekoanao ny tanako itatana ny dianao io ty voninkazo sy anafo safindraika mekoanao ny endriko zay vitako rehetra raisofa manao tsy misy fetra zay sitraka de manjary ty
China ni fuku say mama non sai mai chiami più come quando Zay zany a, manafatra farany ahako amin'le resaka polo amin'ny le anaovana amin'ny dozy tokony alefa ny commandetsika menakavy, aza misalasala miantso ahako, ary aza misalasala koa miantso zay akama fantatrareo sy akaiky anareo. Ny amin'ny rendez-vous amin'ny avocat rapitso zay mifanao fotoana amiko dia amin'ny 10 fotoana, de aza misalasala koa miantso ahako fa tsy ho ary tadidiko daholo hoe izy aby moa nareo no mifanao fotoana amiko atsoy de amin'ny 10 fotoana tompoko rapitso. Mandram-peona daholo, veloma tompoko, mandram-peona. Amakivaky tontolo miaraka amin'ny lalany tsarotra aza manay izay manety afara mianjerianka tiota mbola hoeto ao mandrina lesintsika ireo tsy tia fafava oravantsika ireo mitady amima kamitangana resulitana kudiana iaraka izao sana ifankati siaratika as we life yamana tiyatenama oh no asulutika tikini kuma oh no asanja tikarira ianifiti elomani svetsiteana yaraka Anzaritan trairai yaraka Yavana si fandrai Kami turu Azama meti sanaku Iro anja unabau Pambula eva tukina Esinsi Recitiva manca Uravansikia Mitadi anada Kanitwanga Resalitana tutiana Iaraka izausiana Ifakatisi Iaratika Sewi life yavana Tiyatenama Oh no Asulutika tikini tuma Oh no
voany zay tsy toeranary. Jereo ireo tsy mahay mity tokana taferity no ny fitiavan-tenany. Asemilay fihavanantsika tena mamy andao asolotsika tsikitsiky neto many andao asandratsika nirahira ny fity avela hoany zay tsy te anazy. Andao feo ilay fihavanantsika tena mamy asolotsika tsikitsiky neto many asandratsika nirahira ny fity avela hoany zay tsy te anazy. Eny ary a, sotratsika rehetra tsy nampoziko eo mahay mihira be ohatran'izany ialaira be trano. Mpanao tenisy zay manko izy io ary tenisy no ahafantarako azy a. Tsara le hiran-dranga sotra betsaka mandram-peona isika rehetra. Avelao amin'izay mba hakaina kely aloha fa tena reraka tamin'ity herinandro ity. Ndao ary tompoko, mandram-peona daholo.